Balmerabatsika aminaran'i Jesosy amin'ity androny ity. Manao fehitana ny tompo aminao. Maheno tsara ve tsika aloha? Maheno tsara? Salama tsara daholo. Sao dia misy tsy salama. Raha misy tsy salama dia mitenena dia amin'ny farantsika hitondram-bavaka anao dia ny tompo mampanantena fa hositraniny ianao. Za tsy mampanantena anao fa izy mampanantena anao. Androantsika hifampizara soratra masina indray ahafahantsika mitombo sy ahafahantsika mandroso amin'ny fahalalana tsara ny tompo izany. Boky ny Hebreo 7 no andeha hovakintsika. Hebreo 7 dia andeha hovakintsika ny andeny 12 sy 17. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Hitanao ve aloha? Anaran'i Jesosy tandremo ry rahalahy fa andrao isy aminareo anana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona. Fa mifananara isan'andro raha mbola atao hoe anio. Fa andrao isy aminareo ho tonga mafy noho ny fametahany ota. Fa efa tonga piombina amin'ny Kristy isika raha mihazona mafy ny fiandohan'ny fatokitsika hatramin'ny farany. Ary ny Hebreo 12 andininy voalohany sy ny faharoa. Toy izao mivaka ny teny aminaran'i Jesosy. Koa amin'izany satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka sika anaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo atsika. Ary aoka sika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazana filokana napetraka eo anoloantsika izao. Mijery an' Jesosy tompo finoantsika sy mpanefa azy izay niaritra ny azo fijaliana fa tsy nitandro henatra mba hazony ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanana ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Amen. Amen. Eny ary fampisarintsika amin'ity andro ity. Dia io no teny omeny tompo antsika Hebreo 7 dia ny 12 sy ny Hebreo 12 loha hevitrisika anio dia izao hoe fo mafy. Ina tsara? Fo mafy. Fampitandremana atao anatin'ity soratra masina ity. Ity boky ny Hebreo ity rehefa nataoko fandiniana dia izy ity boky fampitandremana. Misy miteny Paul nanoratra an'izy io fa raha za manokana tsy maheno ny fanahin'i Paul amin'ny resaka ao anatin'ilay izy. Fa olon-kafa ny nanoratra an'io. Apôstôly hafa ny nanao an'io, olona hafa ny nanoratra azy. Fa tsy ohatran'io ny zavatra fanoratry Paul, tsy ohatran'io ny zavatra firesany. Paul tsy mpampitandrina ohatran'io. Fa ity mpanoatra ny boky ny Hebreo ity mampitandrina be be fampitandremana resany ao anatin'ilay izy. Dia ozy izy miresaka ao anatin'ilay izy hoe tandremo ry rahalahy. Fa andrao isy aminareo anana fo ratsy tsy mino dia hiala amin'Andriamanitra velona. Fa mifananara isan'andro raha mbola atao hoe anio. Fa andrao isy aminareo tonga mafy noho ny amin'ny famitahany ota. Izany hoe inona no mahatonga ilay famafisam-po? Famitahany ota. Ilay famafisam-po tsy tonga vetivety. Ilay famafisam-po tsy tonga dia migadona fotsiny amin'izao fa mandeha étape par étape. Mandeha tsikelikely, misoko mangina. Ozy izy le Hebreo 12 faraka ambin'ny folo izy milaza an'ireo vavolombelona marobe
reo atao hoe héros de la foi na olo malaza amin'ny finoana ozy izy amin'ny teny gasy, izay naharitra, izay naharitra ny fahotana, izay naharitra raha iverenantsika n'ilay Hébreu 4 ny famitahan'ny ota, dia niazona ny teny fikasana, dia naharitra hatramin'ny farany. Dia ny héros de la foi voalohany indrindra sy ny lehibe indrindra ao anatin'ilay tantara dia Jesosy Kristy. Zay ny ambaran'ny Hébreu 12, sady zay lazainy teo. Mijery an' Jesosy tompon'ny filohantsika, izay naharitra ny azo fijaliana ka tsy nitandro enatra teo anatrehan'izany, ary nivokany dia mipetraka eo amin'ny ankavanan'Andriamanitra izy ankehitriny. Zao lazaiko anao fiarahana amin'Andriamanitra, fiarahana amin' Jesosy, mila azo tsara ny fiarahana amin'ny tompo. Rehefa tsy azo tsara fiarahana amin'ny tompo, dia lasa mandiso, lasa mandeha amin'ny tsy tokony ho izy. Rehefa tsy azo tsara ny atao hoe fahasoavana nomen'Andriamanitra, dia lasa hoetiny zany amin'ny lalana tsy tokony ho izy. Isika dia novonjen'Andriamanitra tamin'ny fahasoavana. Isika dia novonjen'Andriamanitra tamin'ny décision-any, tamin'ny fanapahan-keviny. Ary profon'izany, ozy izy any amin'ny bokin'ny Apokalipsy hoe misy ireo olona izay manana ny anarany voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana. Mbola tsy teraka angeza sy ianao hoe tamin'ny fotoana nanoratana an'izany boky ny fiainana izany. Ozy izy ny lioka nanoratra ny asan'ny apôstôly. Toko 7:10 raha tsy diso 9:7. Ary izay nanana ny anarany voasoratra amin'ny boky ny fiainana dia nino? Zany hoe décision personnelle an'Andriamanitra hatry ny mbola tsy ary ny fanorenana zao tontolo zao dia efa mipetraka ilay anarana. Dia iny zavatra iny nitondra finoana, nandray ny finoana isika tamin'ny fahasoavana. Miteny Jesosy, tsy anareo fidy aho fa zaho no mifidy anareo. Fahasoavana zany zavatra zany. Amen. Fitiavan'Andriamanitra atsika no mahatonga atsika mahita ny mazava nefa tsika tao anivon'ny maizina. Mahatonga atsika mahafantatra ny tenin'Andriamanitra eo anivon'ny olona izay tsy miraharaha ny fanambaran'Andriamanitra. Fa ny olona ngena miaino ihany ary raha nitory teny izay tia ny menony. Vao eo any nahaino an'ilay afatra hoe aneparana amin'izany fotoana izany isy lehilahy, isy vehivavy fito azona akanjona lehilahy ray. Dia ina ny atao ilay vehivavy fito, ny hanina ihany no hoaninay. Ny sabatista moa mandray an'iny tonga dia arabaky teny be hoe zay mihitsy ny atsona amin'ny anaran'i Jesosy izy fa ny kisoa ihany no hoaniny, ny krevety ihany mbola tazominy hoanina. Fa ny dikany hoe haninay hoaninay, parole ny dikany, teny ny dikany, tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona ho Jehova, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ny hanina ihany no hoaninay, lay teny ihany, lay tiana ihany, ratsorina, izay fanambarana mety aminay ihany no raisina. Izay teny mahafinaritra ny sofina ihany. Samy baiboly daholo, fa misy tsy tianay, misy tsy mety aminay. Aza zany tantaraina aminay. Za mihitsy nolazain'i Israely tamin'i Jesosy tonga. Aza miteny an'izany ianao. Tory teny koa Paoly. Zany resaka fiainana mandrakizay zany aza resana aminay fa tovy an'ilay zavatra mahaliana anay reny ihany tantaraina aminay. Fa isika nomena révélation, fampahafantarana ny amin'ilay zanak'Andriamanitra, dia lasa liana isika ny amin'ilay zanak'Andriamanitra. Amen aloha raha ianao zay olona zay. Zaliana ny amin'ilay zanak'Andriamanitra, fahasoavana ny mahatonga liana ny amin'ny zanak'Andriamanitra. Raha ny olo-kafa rehetra tsy mahaliana azy zany, fa zay ataon'i Jesosy no mahaliana azy. Lay mpanao mofo ny ilainy, fa tsy lay teny tonga nofo, tsy lay mofo avy any an-danitra ny mahaliana azy, fa lay mpanome mofo hoanina vetivety. Tsy lay manana ny rany izay mahaisotra ny fahotana rehetra, manana n'ilay rano tena fisotro ny mahaliana azy. Fa ny mahaliana azy dia ny rano tonga divay, zany ny mahaliana azy, satria araka ny nofo izy, satria jambena ny masony. Fa zasenao nomena fahasoavana dia lasa liana amin'ilay rano, lasa liana amin'ilay rà tena fisotro.
dia tsy iza falairany Kristy nyrotsaka ho atsika. Fa ho asy ianao indrindra ny tenena sotra masina eto amin'ity Hebreo 3 ity. Tsy hoe manana teny fikasana akory isika, fa hiaraka andova aminy. Tsy hoe manana teny fikasana akory isika, fa hiaraka hiditra aminy. Tsy hoe efa voasoratra any amin'ny boky fiainana ny anarako, dia mipetrapetraka, dia matoritory aho, dia mahazo manao izay tiako atao aho. Efa fatany raha teo fa ohatry izao aho, dia ho tsotsoriko ny fahotako sy fahatsoko rehetra. Ozy izy ny tenin'ny Hebreo tandremo, fahalalana mamitaka, ny fahatakarana mamitaka, fa reny zavatra ireny mahatonga ny olona mafo efa avy eo. Azonao mampanakaiky isika. Alleloia, hevitra. Reny zavatra ireny mahatonga ny olona mafo rehefa avy eo. Rehefa mahafantatra ny sainy, rehefa mahazo connaissance izy, fahalalana izy, dia rehefa misy mitory aminy amin'izay, ozy izy efa henoko izany, efa haiko izany, efa misy famafisam-po any anaty, efa tsy manaiky intsony, efa voafitaky ny ota, satria manino? Tsy mitandrina, aoka isika anaisotra an'izay rehetra mitambesatra amintsika, mba amin'ireo ota matetika mahazo atsika, dia aoka isika hanao an'izao fiazakazana filokana napetraka eo anoloantsika zao, raha latsenam-pavy, tsy hoe voavonjy isika dia tapitra ny tantara, tsia manomboka ny tantara. Nasiana fiazakazana filokana eo anatrehanao, fantaniny miazakazaka va ianao? Sa voasoratra ao amin'ny lista ny mpiazakazaka ny anaranao dia faly ianao. Ozy ianao misaotra an'Andriamanitra fe fa ao ny anarako. Fa zay indrindra no antony hazakazana, zay indrindra ny antony andehanana eo anatrehan'Andriamanitra, zay indrindra ny antony anaovana ny asa rehetra. Mba tsy soratsoratra fotsiny amin'izao, mba tsy titra hoentina fotsiny, nefa tsy mifanaraka amin'izay akory ilay fiainana. Fa rehefa ny olona ny manompo amin'ny tsy fivakisandro, rehefa ny olona ny mandray taky ny efa nahazo, dia tsika angambany teny Paoly iny, ataoko toa mbola tsy nahazo ny tenako, ataoko toa mbola tsy tanteraka akory aho. Efa nitanterahany Kristy Jesosy izy amin'io, fantany izany zavatra izany. Efa nomeny Kristy Jesosy izy amin'io, ary zao ny fanamarany, fantatro izy mahatoky ilay nanolotra zavatra ho aho, fa izy matazona an'iny hatramin'ny farany. Fa ao anatin'izany, ataoko hatramin'ny mbola tsy nahazo ny tenako. Satria raha vao tonga dia nahazo isika olombelona, dia lasa ao anatin'ny famafisam-po, asa tsy miraharaha intsony. Fery ny olona nanomboka tao anatin'ny hazakazaka fiarahana amin'ny Tompo, nafana, fa zao efa 3 volana, 4 bolana, 9 bolana tsy namonjy fiarahavavaka, tsy raha larado ny resahako. Ny azy tsy fidiny, fa fehiferany tsy mirehatra intsony ny fony. Fantatrao mahatonga ny fo tsy mirehatra intsony, zay natena fo fitaky ny ota. Satria maninona nanao toy ny efa nahazo. Rehefa manao toy ny efa nahazo ianao dia manakaiky anao amin'izay ny fahotana. Jereo tsara mihitsy ny tantaran'ireo Hebreo 4:10 ireo, mitantaran'ireo olona malaza ny finoana. Jereo tsara ny tantaran'i Jesosy, ozy izy hoe naharitra ny hazo fijaliana. Misy fakapana be dia be dreseny eo anatrehantsika. Raha vao ozy ianao za fa voavonjy dia tsy rarahinao fakapana, fa nalatsaka ary ianao dia fomponanao tsotsotra eny fotsiny. Tsy lavitra anao raha fa mafisa-po. Ary rehefa mafy ny fonao, mivavaka ianao, fa maina foana ny ao anatiny. Zany no sininy. Tsika tsy mandihy ny tena hoe ho any an-danitra sa tsy ho any an-danitra. Fa tsika mandihy ny tena hoe mbola mitoetra amin'ny finoana va isika sa tsy mitoetra amin'ny finoana. Tsika mandihy ny tena hoe manao ahoana foko manompo an'Andriamanitra. So dia zara fa manompo fotsiny. Ho zay be dia be ny olona manomboka.
be deaibe ny olona manompo, be deaibe ny olona miaraka amin'Andriamanitra, fa amin'izao fotoana iainantsika izao tonga mafy fo satria manino misy négligence ao anatin'ny fiainana. Tsy mianga intsony io fiainam-panahy io manompo ianao fa tsy miangy, tsy mihetsika. Miaintoroteny ianao fa tsy henonao intsony le mamelona anao. Tsy heno. Misy olona miaintoroteny ray impolo enony fa mahazo zavatra foana. Fa ianao miaintoroteny folo tsy mahazo meninona. Mafy ianao zay. Mafofo. Vokatry nini famitahany ota. Ota tsy voatery mihitsy ny resaka hoe fijangajangana, fangalarana. Reny mety tonga reny. Mety latsaka. Ary ny olona rehefa diso lalana, na efa manoto zao ary, mbola marinina ihany ny fahotana. Mbola marinina ny fahotana. Rehefa ny olona manamaro-pahotana, mafo izy ny dikazay. Ary iny mafo iny, dangereux iny, loza be ho an'ny kristianina iny. Satria efa tsy anday raha ny tenin'Andriamanitra intsony. Jesosy mitohy miresaka fa ianao tsy maheno azy intsony. Any anatin'ny hira indray nomenao tsiny. Hira nampafana ny fonao fahiny. Hira tena henonao mitsy nakasika ny any anatinao. Fa tsy mety intsony. Satria efa mafy noho ny famitahany ota. Noho ny amin'ilay tsy firarahina. Noho ny amin'ilay tsy fivakizan-doha. Noho ny amin'ilay hoe zay efa nahazo. Noho ny amin'ilay hoe zay efa nanompo. Zay efa oatra zao. Zay ny tenenan Jesosy. Maro ny olona zay voalohany no tonga farany. Ary maro amin'izay farany no tonga voalohany. Satria maninona ray voalohany teo aloha. Tonga mafo. Aza tsy andaira ny soatra masina intsony. Aza tsy andaira ny teny Kristy intsony. Mety foana na mivavaka na tsy mivavaka. Mety foana na miondrika na tsy miondrika. Mety foana na mandoalika na tsy mandoalika. Tsy voatery andoalika zany anie. Tsy voatery anao an'izao anie. Tsy voatery ho tako zao anie. Efa mafy ny any anaty. Efa mafy vokatry ny famitahany ota. Vokatry ny fitaka zay alefan'ny Satana. Ho an'ny olo zao tontolo zao mora ho an'ny Satana ny mandavo azy amin'ny karazana fahotana. Tonga dia le miaramila bas de gamme reny ny alefany. Ianona zay vao miteny ratsy. Ianona zay vao mangalatra. Ianona zay vao mandainga. Ianona tao vao manana problema dia mitrosa. Dia rehefa avy eo mitsoka pitakitrosa foana natao raharaha. Ianona tao vao tikely. Ianona tao vao mangalam-pinana. Ianona raha vao buffet tonga dia misy devolo mikitikitika mihitsy. Io tsy fahity io. Fa neny ny zanak'Andriamanitra andefasan'ny miaramila avolenta. Satria manino ny fantany fa ny zavatra goavana be tsy mahalavany. Fa ny zavatra pitsopitsony kely. Ny fomba nandavon'ny devoly an'i Davida any anatin'ny zavatra pitsopitsony. Tsy resin'ny devoly mihitsy izy tao amin'ny komba. Fa inona ny fomba nandreseny anazy? Any amin'ny tsy komba. Satria inga tsy resy ao amin'ny komba, aloha tao mitsahatra aloha inga amin'ny komba. Dia nitsahatra, dia ny ala sasatra, dia nitsangatsangany, dia nahita vehivavy. Iny opération iny jerentsika toko ray dia Davida fa nanao an'izao fa sao dia verinao fefakadiny iny resaka. Fefakadiny ianao namaky azy. Fa tantarany hodina mambolana iny miaraka teo moramora teo. Ioria mandeha miady. Amambola ny ori any. Ny very ny ori. Efa mitantara Batseba matoy izy miteny hoe bevoka. 4 volana zay vao fantatra hoe bevoka. Efa mambolana zany. Ny verina va ny ori na hodikodin'ny Davida ny resaka ndana miaraka ny vadinao aloha fa ianao reraka be izao. Ka ioria tsy nety. Zaho izy hoe hiaraka ny vadiko, hiaraka hifaly amin'ny vadiko. Nefa Joaba miaramila sasany mandry ary tanety ary tsy mety amiko zany. Ok arosy Davida. Natsony Joaba fiety. Rehefa raikitra ny ady, rehefa mafana ny ady ataovy eo voalohan'ny tafika ioria. Dia amin'izay izy maty. Tsisy ninona azony Joaba natao satria baiko avy amin'ny mpanjaka. Maty tokoa ioria. Mandeha ny tantara. Efa bevoka efa teraka
atseba zay vao tonga Andriamanitra maniraka ny natanako aminay izao nataonao zao. Ny zavatra misoko mangina ao anatin'ny fiainantsika. Ao anatin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra misy zavatra misoko mangina. Misy relation misoko mangina fa manimba ny any anatintsika any. Misy fitiavam-bola misoko mangina. Misy fahavarianana amin'ny asa mandrara misoko mangina. Zay ny tenenan'ny Hebreo 12 teo. Ahitsano zay rehetra miazona atsika. Mba amin'ireo ota izay matetika malavo atsika. Fotoana amin'izay zao fijoroana. Rehefa manana fahazarana ny vavanao miteniteny foana. Aza mialokaloka ambanin'ny fahasoavana. Amen. Fa miresaha amin'ny Tompo Jesosy hoe ty vavako ty. Na io maty amama io arange so dia verinao no mandehandeha ho azy io. Mamafoange io. Tondra famafisam-po io. Satria teny tsy finono zany. Mampianara ny vavanao hiteny finono. Mampianara fonao atoky an'Andriamanitra amin'ny toe-javatra izay misy anao. Fa rehefa tsy matoky ianao, reny natao ota matetika mahazo atsika. Misy fisalasalana eny an-dalana eny. Misy fiahiahinany amin'izao fiainana izao eny an-dalana eny. Araka lazaiko, misy teniteny foana maniditsidina eny an-dalana eny. Rehefa mandeha ny tsy fivakisan-doha, hatramin'ny teniteny ratsy madinidinika. Zanak'Andriamanitra aloha tsy sa manompa hareny sy manompa anabavy. Fa asiana teniteny ratsy kely madinidinika amin'izay ohatra mba zanak'Andriamanitra tena mba maharaka tsara. Misy fotoana tantara taminareo za rehefa nandroso tamin'ny fahalalana ny Tompo. Tao anaty vanim-potoana anankiray manomboka misy fieboebona ny anaty any. Nefa mahafantatra. Dia lasa nisy fotoana ho fokasikara. Ohatra mbola tsy nataoko hatr'izay niainako fa zanak'Andriamanitra nateraka indray no fokasikara. Tsy ho fokasikara tamin'izay mbola zao. Fa nateraka indray dia fokasikara indray mandeha isan-kerinandro isa tapa-bolana. Dia manamary-tena ny fokany iny. Angandevony ty. Zay natena fo. Za tsy malala fa ao anaty fo efa mimafy. Dia rehefa tohizanao ny famafisam-po, dia ina ny ambaran'ny Hebreo 7 teo. Andiny 12 tandre morala. Fandro isy aminareo anana fo ratsy tsy mi ka hiala amin'Andriamanitra. Manomboka misy tsy finoana amin'izay any anaty. Io memitoy, melalala. Metonga mifandavana amin'izay rehefa aveo. Satria manino tsy mitandrina. Zay le avatra teo, tandremo, tsy mitandrina ny fiainam-panahy. Teny mbola manana possibilité isika hanompona. Aza asiana négligence amin'ny fanomponao. Amen. Raha mbola afaka ianao alarbi, mandehana manompo. Amen. Fa raha afaka ianao nefa ianao tsy manompo, amangy anao ny amafisa-po. Garantiseko aminao zany zavatra zany. Tsy fantatrao io, tsy hainao io, aminao normal ny fiainana. Aminao mety tsara ny fiainana. Fa garantiseko aminao ny famafisa-po. Androany ianao tsy ho avy. Amilady ianao nomboka efa tonga fefa tsy tetena anina loatra tsony. Fetanana la fetanana. Mivavaka amin'ny sakafo ianao fa tsy dia vaky lo loatra tsony. Taofotsy izay havita azy misaotra Jesosy ny amin'ny sakafo. Amen. Mafy zay le ao anaty. Dangereux zay. Memitatra. Ary zay ny anararan'ity boky ny Hebreo ity. Tandremo so misy tonga amin'izay. Fa Jesosy Kristy tsy nanaiky an'izany fakam-panahy rehetrarehetra tonga eo anatrehan'izany. Taloha zay niadevitra mikasika amin'ny fandohalena sy ny tsy fandohalena. Fa tapotra ny fedikevitra noho ny hitako. Fa Jesosy tena andohalika ny vavaka. Ozahako raha misy olombelona tsy manana raison andohalena dia Jesosy. Nahoana moa izy no andohalika?
Fatany tsara nge fa tsisy impact amin'ny lanitra sy ny tany ny fandoaleny. Fatany tsara nge fa ny ray ny velona ao anatiny. Ka maninona ny andoalika, maninona ny tsy andoalika, tsisy olona zany, fa maninona Jesosy ny mandoalika. Misy soumission, tena manaiky mihitsy, raha vao miala ao ambany fifehezana zany tsika. Dia tsy mandeha amin'izay laony io. Ary misy fianarana goavana be mihitsy satria ny eglizy dia sary ny vehivavy. Fa rehefa ny vehivavy ihany koa miala ao ambany ny fifehezana ny vadiny, dia misy amafisapo. Misy amafisapo any anatin'ny vehivavy any. Zany ny fianarana ho antsika ao anatin'ny tontolo ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia apetraka foana Jesosy ho mpitarika. Ary arakaraka ny namonjenantsika, vao mainka tsika tokony atahotra misimisy kokoa hatrany. Vao mainka tsika tokony respekte azy misimisy kokoa hatrany. Fa tsy hoe ohatran'izao akaiky be izay sy Jesosy, an'izay tena mpinamana copain copine. Dia mety foana zany ny fiarahanay, izy mamindra foana, izy mamela ny heloko. Fa zany reny vao mainka tokony hazakazana. Zany vao mainka tokony ampirisika tompo. Nahoana dia ianao foana ny anotra. Fa ny lorana nge zany fandeferany zany. Fa ny lorana nge ny fahasoavany. Fa nomezana nge ny famindram-po, ny famelan-keloka, omena foana. Manina no mitady omena foana. Mafy ny ao anaty. Rehefa tsy mivaky loha. Mandaitra ny ota. Mandeha tsikelikely. Rehefa mafy ny fo, mengezany ny voan'ny ota io. Mengezany ny voan'ny ota. Nisy raha namana zay nalan'olona baraka mihitsy amin'ity resaka ity. Miresaka zavatra ohatran'izany, manomboka amin'ny zavatra ohatran'izay hoe any zanak'Andriamanitra tsy maninona mahazo misotro whisky fa tsy manao mamo. Zanak'Andriamanitra mahazo foka sikara fa ohatran'izay. Tonga hatramin'ny resaka hoe zanak'Andriamanitra raha misy fahalemena nge. Zaho moa tsy mahalala na marina na tsy. Fa tena nalan'olona baraka tena eo ambosehatra mihitsy ngiara iny hoe za niaraka taminy dia ozy raha misy fotoana renao tsy mananareo tsy manambady reo. Misy fotoana tena hoe mankanareo miaraha mpivarotra tena koa. Tonga dia fanalam-baraka eo mason'olona manjato niondrika le vatany tsy hita le vatany izay atao. Tsy haiko izay fahamarinana sy fahadisoana fa raha mifanenon'le izy ohatra ny resy lahatra possible ny resahiny iarainy zany. Fa le izy resaka en privé fa tsy en public ny nanaovany azy tamin'le olona. Fa nitantarain'le olona teo masom-bahoaka teo. Tanao miditra melalina. Ohatra mety ty. Ty ohatra ny tsy maninona. Ty ohatra ny azo ekena. Ty ohatra n'izao. Ty ohatra n'izao. Ty ohatra n'izao. Fa miletika. Ary mafy be ny fotoanany io rehefa avy eo. Ny voafonjy mety ho voafonjy any ozy izy sotra masina hoe kasika le lehilahy nanambady ny vadiny ray hoe zaho ozy izy Paoly nanolotra nofon'izany lehilahy zany ho an'ny Satana mba ho faizina amonjena fanany amin'ny andron'i Jesosy Tompo. Fa mipey ao amin'ny nofo, mandoha vidiny ao amin'ny nofo, ny vokatra famafisam-po, vokatra fitohizana tsy fampitahorana zany fa fampahafantarana anao fotsiny ny toy ny fiainantsika rehefa mandeha famafisam-potsika. Fa dia mbola ananatsika andro anaovana ozy izy ny mpanoatra ny Hebreo fakitsika teo. Andaotsika hifananatra. Andaotsika tsy hamelan'izan'izy ho varim-bariana. Andaotsika hifampiteny rehefa misy zavatra tsy mety. Raha lany tandrena. Tsy sao ilay nampianaran'ny tompontsika. Tsy ohatr'izao ilay izy. Rehefa misy kamokamo sy kifikify sy reradreraka, ampahirezo izy. Fa raha voatohizany ny lalany iny, dia tonga ny famafisam-po. Da ifampitatana foana. Amen. Raha misy varim-bariana tsy mivavaka tato ato izao fotoana izao fampanenoana lakilosy. Ianao ihany dia efa mahafantatra fa efa manomboka mihamafy fona. Za ihany dia efa mahalala fa efa mihamafy foko. Manomboka efa mia-negligent, manomboka mahita ny masoko. Fa na nivavaka na tsy mivavaka, ohatran'ny lamba ihany nge le journée.
na mivavaka anaty mivavaka tonety any ngely asy neny fivavahana sasa mantsy tonga dia menace be mihiny ianao rehefa tsy tonga eo latsinainy maraina mivavadin'ny herinandro raha vao tsy atolotra ny tompo io vavadin'ny herinandro io anana fahavalo fahefany io kropaka daholo izy menakavy na tsy te hoany ara-tonga ihany sao dia anana fahavalo fahefana vavadin'ny herinandro fa tsika avelan'Andriamanitra manompo en liberté amin'ny fahafahana ho ampiasaitsika amin'inony zany fahafahana zany hitondrantsika ho amin'ny fahazarana sy hitondrantsika ho amin'ny famafisam-po ve sa ho ampiasaitsika hanomponan'Andriamanitra misy kokoa zany tenen'ny Paoly za libre fa le libertéko netiko nanomponan'Andriamanitra misy kokoa zaho izy efa nanao mihoatra lavitra noho ny sasany raha tsaronao zay le afatra nentin'ny rahalamana-tsoa efa nanao mihoatra lavitra noho ny sasany nefa tsy izaho fa fahasoavan'Andriamanitra niara-ny asa tamiko Korinthiana voalohany 5:10 fa fahasoavan'Andriamanitra ny nentin'ny Paoly ho excuse anompony misy kokoa fa tsy excuse anompony latsadatsaka kokoa inona ny vokatra tsy mafy le fo amin'ny fotoana rehetra voataizany fo misy firehetana misy hafanana misy fifaliana so iverinao fa tonga ho azy zany hoe gadra dia mihirahira fiderana ianao mafony gadra dia hirahira fiderana tsy miainga io tsy mety io ary eo ianao vao tonga saina hoe tena vonjeo ary Jesosy fa tsy tafavoaka te tsy tafavoaka te hitanao eo amin'izay le fonao tsy mihetsika intsony hitanao amin'izay le fonao tsy sensible intsony fa matoa Paoly ao anatin'ny gadra afaka mihira afaka miteran'Andriamanitra nisy fo voataiza azy tao fa tsy navela ho mafy fa nanaiky ny fiaretana rehetra ozy ny sotra masina milaza ho asehoko azy zay rehetra tsy maintsy aretany alehibeny zay tsy maintsy aretany ho vonona hatry ny anarako nisy fotoana ny Paoly iny ozy izy Festus raha tsy diso na Félix sady hitako fa misy fe zay aloha ozy izy nyresaka tamin'ny Agripa mpanjaka satria nentina amin'ny Agripa mpanjaka i Paoly dia zao ny teneniny i Félix na Festus hoe misy gadra anankiray zay mba tiako aseho anao fa izy io hafahafa be izy io zaho ozy saika andefa azy fa izy tsy nanaiky fa hoe izy te hiseho amin'ny Kaisara inona ka indikan'izany zavatra zany izy zany le migadra iny dia amin'ny alalan'ny figadrany no ahafahany mihaona ny Kaisara nanana safidy Paoly ho avotsitra ho afahany afaka nanafaka azy akozy izy ilay mpanapaka anankiray fa izy tsy nety fa alohan'ny eo amin'ny Kaisara tanao libre izy fa le liberté mbola netiny nanomponan'Andriamanitra misy kokoa dia nanolorany tena ao boko Filipiana tsy haiko raha efa hitanao Filipiana toko voalohany misy teny mahavariana izay le hoe Kristiny antony avelomako hainareo iny fa afatesana nazoko tombony fa misy toena izy iny ohatra hoe sanganehana eo anelanelan'izy roa aho izy ina ndika le izy sady te ho faty any te ho velona raha sitrapoko dia no faty amin'izay mankany amin'ny Kristy zay ndika le hoe fa afatesana no azoko tombony ho any maty fa ny fahavelomako kosa ozy izy mahasoa anareo dia satria mahasoa anareo ny fahavelomako dia avoky le safidiko sy lay faniriko dia aleoko miarabelona aminareo ihany zay natonga an'ilay tantara memitohy foana lay fotsy mety mafy mihitsy fa mafana foana mirehatra foana satria manina alimentena foana tsy avela ho tratra n'ilay ota tsy avela ho tratra amin'ny fakapanahy tsy avela ho varim-barina tsy avela fotsiny satria za libre satria za voavonjy satria za voadio an-drano Kristy satria za mitanterahiny dia aveo ako afaka milamina tsara zany tsia manompo foana ary manompo mihoatra lavitra noho izy rehetrarehetra
mbola mitantara ry izy amin'ny fifadikanina manatombo amikapoka izay tsy izy intelo vaky sambo ohatran'izao saika nahita loza tamin'ny jiola fa nga izy ny emotra saika nahita loza tamin'ny tompotany fa nga izy ny emotra saika nahita loza tamin'ny jiosy fa nga izy ny emotra mandroso foana dia mirehatra foana ny ao anaty afatra ao antsika ary vao foana tsy ho mafy ao nany tsy hamafo anao dia mifoana izy mety anatrehan'ny tompo foana izy aza vela toritory mihitsy manaova tahaka ny Davida tsy avelako ilondolondo tia masoko ity tsy avelako atory ny ody masoko tsy avelako hiakatra eo ampandriko ny tongotro ambara-pahitako fitoerana ho an'i Jehova sy trano ho an'ny Andriamanitra Jakoba. Ny firetam-pon'i Davida dia firetam-po ara-nofo zavatra ara-nofo te hanamboatra trano izy manaraka sika mbola hiresaka mikasika an'izany izy natanam-paminany ataovy izay rehetra ao am-ponao fa mombanao Jehova fa hozy Jehova ny tenina maltsia tsy zany ny teniko na ny anao natana miverina tsy hainao ny anao trano aho ny rehetra ny fon'i Davida namboatra trano ho an'Andriamanitra misy firetana foana tao anaty misy zavatra mandroso foana dia izay ihany koa no anasako atsika amin'ity andro ity aza vela toritory ny any anatinao sa vela varim-bariana mitediava foana an Jehova dia mbola hita izy mety ho azo foana dia mbola kaiky izy aza vela mihitsy ny any anatinao avarim-bariana fotsiny zany rehefa mbola manana fotoana atovy foana tsika reny any anaty vakansa mbola mahita vavaka maraina sy hariva tokony nanoy an'ireny zao nareo raha tsy nanana an'ilay fahazarana fa tohizo reny dia ho hitanao ifonao io mirehatra ary ny avantage ny firetam-po rehefa tonga ny problema aingana be mihitsy ny ao anatinao aingana be tonga dia afaka mifehy vetivety mihitsy ny zavatra mitranga fa rehefa ny olona ny mafy tonga ny problema tonga dia mikoropaka vaka ny takotra vaka ny sio vaka ny siny be fa rehefa ny olona no mirehatra tsara ny ao anatin'ny fony tonga ny problema sotra Jesosy lamina tsara tsika miatrika an'izany zay alozany nomenao sotra tompo zay raha lasena bavy ny antony zavatra rehetrarehetra io ary zay niresana amintsika amin'ity androandroany ity aza vela ho mafofotsika aza vela toritory ataovy tena foazy foana ny ano zay ako hoe raha vao mbola manana fafana isika manana opportunité anao hiainona tenin'Andriamanitra miainao aza vela manana opportunité anao hivavahana mivavah na 10 minitra ary manokana fotoana hivavahana fefakadiny manokana fotoana hivavahana amin'ny fotoana rehetra foazy ny any anatinao any ianao ry foko tsy mahazo matory ianao ry foko tsy avelako mafy zany ianao fa noho ny amin'ny famitahana io ta dia mandan'Andriamanitra ny olona noho ny amin'ny famitahana io ta dia lasa mahita explication ianao nge mahazo miracle androany miteran'i Jesosy fa raha afaka 3 taona mafofonao dia ozy ianao tamin'ilay miracle azonao androany anona natonga n'iny tena marina rehefa nataoko fandiniana nefa ianao resy lahatra tsara mihitsy fa tamin'iny vanim-potoana iny Jesosy mihitsy nanao zavatra endre taky ny ahoana fitantaranao azy dia tery amin'ny fijoroana vavolombelona nasiana fanitarana kely mihitsy ary le tantara olona milamina tsara zao dia efa tena saika maty mihitsy ary lasiana bavy za no mpifoka sigaragaigilay indrindra atao amin'izao tontolo zao fanafahany Jesosy aho fa rehefa mafofonao le izy misy volonté tao anatiny le izy fa io zany io koa zany miankina volonté anao io miankina volonté anao io zay rehefa mafofo zay natao hoe mandan'Andriamanitra inde tsy manda hoe tsisy Andriamanitra fa miova ny finoana ny fisainana zay anao mafofo tsy mandaitra tsony tsy mihitsy salasala be zany izy fa tsy ho antsika izany amen ary misy tratran'izany ankehitriny atao hivavakintsika atao hibebakintsika androany atao hiresaka amin'ny tompontsika nasanao hitsangana zay ny afatritsika amin'ity androany ity samy miresaka amin'ny tompo raha ianao hoe miaina tsara ny any anatinao toy izy raha ianao varim-bariana tato ato miverena aza vela tratran'ny famitahana io tena raha ianao hoe tena tsy ao mihitsy ianao
fotoana fibebahana zao mbola tianao Jesosy. Amen. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.